Alarobia 2 janoary taona 2024 ampifaliana no andro soa ao tokantranontsika rehetra. Tompoko lasy tompoko vavy fotoana voalohany hanaranao ny fandarana sahilasao ity taona vaovao ity manararoatra satria fionantsika voalohany androany dia miarahaba ary mirary ny soa sy ny tsara rehetra ho antsika rehetra ho an'ity taona vaovao ity. Eto mo fanamariana kely tsy ny taona akory no mitondra inona fa tena hoe ny fitahian'Andriamanitra ny hirotsaka amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary dia ho taom-pahombiazana ho antsika izany ampahomby amin'ny sehatra rehetra misy ianao na asa na fahasalamana ninona tanterahanao. Alohany amezako fitenenana ny mpiara-manolotra ny fandarana sady arabako azy dia tsy haiko ny tsy sotra manokana nareo rehetra maro be izay niarahaba ny rarosoa tena voaray ireny ary tena voaray tampitiavana tokoa mankasitraka mirary ny mihoatra lavitra noho izany ho anareo rehetra ihany koa ny tenako. Miarahaba Clémence Rarinirina tonga soa amin'ity sahilasy zao 2024 ity. Ya 2023 sika miarabantsika rehetra nahatratra indray nyity taona vaovao ity ombako manana ny firaritsoa izay efa nentiny namana mpanolotsaina Lilira Farala teo ny anapiako azy fotsiny dia hoe ho taona fandresena indrindrindrindra ho antsika ny ity taona 2024 ity satria ela dia ela ny andrasana an'izany hoe 2024 izany ka dia ombako manana ho eo teo ny firaritsoa izay nentiny ny mpanolotsaina Lilira Farala. Miverina ny sahilasy zao rehefa niato kely nandritra n'ireny vanim-potoana nanamariantsika ny fetin'ny krismasy ny taom-baovao ireny anahoana indray ary Lili no endrika mifandarantsika amin'ity alarobia ity. Andray vahiny sika Clémence Rarinirina andray vahiny saingy vahiny roa samihafa no raisitsika amin'ity alina ity ny voalohany moa dia jiza Fandriamatoa Vonjy izay no ahafantaran'ny olona azy izay koa ny fampiantsoana eto rehefa avy eo filohan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ao anatin'ny faritra Melaka izy izay resadresaka amintsika mahakasika ny raharam-pirenena sy ny vaovaony amin'iny faritra iny ary ny faharoa kosa dia ny sekretera jenéral lefitra eo anivon'ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar iresaka amintsika ny olana sedrainy mpiasa izy ireo Clémence Rarinirina sy ny sehatry ny asa amin'ny ankapobeny ary ampahafantatra amintsika ihany koa fa misy ny hetsika goavana izay karakarain-jareo anivon'io SSM io atsoatsy Clémence Rarinirina. Andeha ary sataritsika amin'ny fanadiadiana ny fiarahana toy ny mahazatra fanadiadiana izay hitondrana amintsika ny akon'ny fanamariana ny rentrée politique izay ny mety malaza azy ho an'ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara na ny RMDM izany izy io moa dia notanterahana teny faravohitra teny. Madagasikara tanin-drazanay izany no nanakoako teto faravohitra androany kravaty maro loko no ny rantiranty nampiseho firaisan-kina ho fanavotana ny tanin-drazana io ombonany kiondalana lehibe no olalovany firenena mazava ny toromarika fa tsy akena ny fanemorana ny fifidianana sy ny fikasana anao ho tetezamita ny lisy mpifidianana sy ireo rafitra mpikiraikirana fifidianana marina sy ekeny rehetra ireo ihany hoy izy no miantoka ny demokrasia sy ny fananganana ny fototry ny firenena vaniny. Samy manana ny fomba fijeriny fieviny sika kanefa tokana ihany ny tanjotsika dia ny anamboatra anavitra indray Madagasikara ary ampandrosindray reo taranaka faramandimby ireo tokana izany ny tanjona mampiray atsika eto dia ny anavitra ny Madagasikara izay natosiky ny sasany ao anaty lavaka mangitsingitsika tsy fidinao malagasy nanao azy ohatran'izao nefa dia potika tamteraka nandritra izay fotoana lavalava izay hatramin'ny 7 solrio hatramin'izao efa hitatsika fa tena lesiko dia lesiko mihitsy ny fanomanana ny fifidianana koa sahi mijoro tsy anakilembenana intsontsika amindreo rafitra mpikambana amin'ny fikirakirana ny fifidianana takitsika foana ny fanovana ny sy ny fanatsarana ny lalam-pifidianana efa ny takisika mba hisy ny fiaraha-midinika eo amin'ny samy malagasy kanefa raha toa tsy manaky an'izany io zay aminareo dia afaka didy amin'ny fatansika ny lisy mpifidianana sy ireo rafitra mpikarakara ny fifidianana tsy azo antoka mitanila noho izany tsisy fifidianana andehan'ny fahamarinana sy eken'ny rehetra io na tsy miova mihitsy aloha io rafitra io sy ny lisy mpifidianana io ny fototra voalohany amin'ny fangalana ny fahefana koa mitaky andraisan'ny rehetra andraikitra ary tsy maintsy miainga avy aina amin'ny fokotany
sy ny commune tsiraray aby zany tsy anaika ny fanemorana ny fifidianana ihany keo isika ka hoe apetrahana ny teteza mity tsisy anaika an'izany eto fa tsy maintsy ho tanterahana ny fifidianana mitaka ny firaisankinatsika rehetra ary ah mba anao arak'izay satao ary ilaza ny zavatra misy rehetra any ijoro manoloana zany zavatra tsy ara-dalàna zany ny fampandrosoana zay tadavitsika dia ny fampandrosoana miainga avy any amin'ny faritra rehetra ny tanora no tena ho avy ny firenena hoe aminareo ka de miantso anareo tanora rehetra ato anatin'ny RMDM raiso an-tananare no ho avytsika no avinareo ary sahi mandray andraikitra amin'ny fanavotana sy famonjeny ty firenena malalatsika ty ny fandraisana andraikitra eto am'ty fireneny ty de ny fikatsahana izay mahasoa ny voaka malagasy rehetra fa tsy zay mahafinaritra azy akory ny afatra ary ho atsika rehetra dia amafisy ny firaisankina ary aoka ny tombontsobahoaka no tena ataotsika vaindondra raha tanjona mba hahafahatsika maka ny fahefana aloha mba hahafahatsika anangana firenena vanina ary indrindrindrindra tena isiny lay fanajana ny soim-bolana eto Madagasikara izao fahatongavanareo maro zao de efa fanombohana tena fanombohana zao satria hitako fa maro atoko politika manohana an'le izy ary tsy hoe ny atoko politika ihany fa re olo tsotra olona zay faly sy lina amin'ny fanovana aza matahotra nareo fa voniny zay tena voniny zahay anao ty ka hoe aho aminareo mamerina hoe ny tonga miaraka de fanombohana fa miasa miaraka ny tena izy zay zany ny tena fahombiazatsika raha maisina ny taona de ho fahazavana isika tsy mampanina ny taona maisina tsy mampanina ny raharaha politika maisina fa isika ijoro ho fahazavana firenetsika adidiko adidinao adiditsika ny mitondra zany fahazavana zany ho an'ny tanindrazantsika tokony nomeny ny filomarika Ravalomanana ho an'ny vahoaka malagasy fa firenena vanona no ho atsangana eto Madagasikara ny fahatongavana maro tahaka zao hoy izy no fanombohana ihany fa ny miasa miaraka no hitondra fahombiazana iny fanadihadina iny no etsika nisatarana ny fiarahana tamin'ity androany ity resitsika ihany koa ampifaliana ny vahintsika tsy iza fa ivonjy araka nambarana amina lilira faralateo filohan'ny RMDM melaka miarabanao tompoko a tonga soa ato anatin'ny fandarana ary indrindra miarabanao ihany koa natratra ny taona vaovao miarabanareo rovavy miaraban'ny lilira farala ary miaraban'ny masirary indrindra ihany koa fanontaniana voalohany a miainga avy hatrany amin'ny fanadihadiana izay raha antsika teo iny vonjy a taona ny fahazavana ity taona 13 ity iny pasteur Edouard Tsarame taona ny fifidianana ihany koa indrindrindrindra dernière ligne droite atraiza ny fahavononanareo raha tsy mangaika ny RMDM manerana ny faritra amin'ny fiatrehana an'izany taona ny fifidianana izany misaotra anao indrindra nametraka zay fanontaniana zay fa alohan'ny amaliako ny fanontaniana izay dia mamela ahy aloha raha mba hanambarira kely ny fisaorana an'Andriamanitra ny fahatongavana eto satria voasambany aho no anatrika ny Isaia lasa zao ary indrindrandrindra mahafaly ahy indrindra dia rentrée politique ary voalohany ihany koa ny sokafan'ity fandarana ity tamin'ity taona ity zao zao ny zavatra tiako ambaro aminareo ihany raha namonjy ny RMDM iny zavatra nseho tamin'ny alatsinainy iny aho dia nandalo ny mpivarotra teo akaikinay ny vidiko pangla vo maraina de ho izy namarana angamba ianao raha miseho izy no hitondra zavatsoa ho ahy amin'ity an'io ty fa de mbola voinao ny voalohany de zao nambarako hoe za jerena de mangany lanitra fa rehefa velona ny ariva dia gaga fanatsoina hoe tena misaotra anao indrindra fa tena nandeha tsara ny varotrako ohatra zay koa ny zavatra raisako aminareo izaho ny voalohany santatra an'ity 2023 ity ary za samy miteny aminareo fa amin'ny desambra tonga eto de fampikopatanana atsika fa hanao veloma ity fitondrana zay nitondra na mpitondra fa ngidy ho an'ny firenena malagasy ity ny fanontanianao moa de momba n'izay le hoe manaona ny fiatrehana ny fividianana tena iza ho anay manokana tsy vao zao zahay no nitsangana tsy vao zao zahay no nijoro fa efa ny vonona zahay hatramin'ny alan'ny président Ravalomanana aza de fa teo zahay
fa noho ny amin'ny maha RMDM moa zany vao tateoriana de mbola nanampy anay am'izay zavatra taona zay ho an'ny faritry melako manokana efa vonona zahay amin'ny fanaraha-maso hainay ny adikilena ihany zahay ny mahalala an'izay manentana ny olona fidy zahay zany zao nefa nataonay aloha zany nanomboka hoe ataony fifidianana satria tsisy varany ary tsisy dika ny fifidianana ho atao ho atrehina raha ohatra ka tsy tafiditra ao anatin'lisy mpifidianana ohatra zany moa na ho anay ao an-trano azany hoe olona ray avao no tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana ka ahoana moa tsy asiary-piarana am'izay fa raha ny fahavononana amin'ny fifidianana sy ny zavatra atao manoloana an'izay vonony zahay fa mbola maro mako ny zavatra ho resantsika mo mikasikasika an'izay fifidianana zay ary mbola maro ko ihany koa ny resaka ao ataontsika fa de mifitipitinika any sy azo fitipitiana makasitraka resaka fifidianana ihany tokoa sika vonjy vaovao malaza am'izao fotoana zao ihany koa ary resana be mitady tsy anatanteraka fifidianana communaly amin'ity taona ity ny fanjakana zany nefa ny fantatra ary raha rehetra malala fa tapitra amin'ny volana novembre ny feptaona iasan'ny be ny tanàna etsy andaniny izahay mpanolo-tsaina etsy ankilany ho anao manokana vonjy inona ny mety antony na ao ambadika zany raha ny fahitanao azy hoahy izao izako atao mazava soa ilay teny ho ambara mba ho azo ny olona rehetra satria maro ny avy mifaritra mba namonjy ny ireny hetsika tamin'ny alatsinainy reny maro ihany koa tsy voatery ho any reny ny resaka ho ataontsika eto fa ho an'ny saramabem-bahoaka hiezaka hanao teny ofisialy fa mialatsiny raha ohatra ka mety misy teny hafa fiteny zay mety ho sarotra fa de izatsika ihany manazava azy momba n'io zavatra araka ny resanao teo de zao hoe nikajikajy politika tsy maintsy mandeha ary zay mila tandremany rehetrarehetra mikajikajy politika io mety eo koa tsy fisiam-bola zavatra tsy tokony ho azotsika lavina zay zavatra zay ny tsy fisiam-bola manko de toy izao hainery zalahy mamadibadika ny zavatra tokony atao ary eto zany tonga de manaroatra ny am'izay fividianana zay hoe raha ho anay any amy bazy efa hainay iaby zany izao ny tena ataondreo any hadalà ny tena maro any tsy zahay avao fa elaky ny Madagasikara zany tena maro ny hadalà ty mialatsiny amin'ny fiteny hoe ina moa tokony ho tenenina am'izay fa zay ny tena izy resaka hadalà le izy zany zay zany tena tsara ho tenenina hoe eo tsika no hita momba an'izay fividianana zay resaka fifidianana ihany moa tsika resaka voly ianao teo tetibola vonjy tsara marihana ihany hoe ny fitondram-panjakana amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity nanapa-kevitra ny ampitombo tena hoe ny opampana ny tetibola natokana ho an'ny fiadidinan'ny repoblika de tokony tsy ho atao fialana ilany na hoe excuse angamba ny resaka tsy fisim-bola satria raha ny voasoratra anatin'ny tetibola de hoe 500 miliara ariary no atokana anaovana fifidianana amin'ity taona ity nefa tena mihoatra be lavitra noho izany natokana ho an'ny fiadidinan'ny repoblika zany amin'ny anatin'ny tetibola tena hoe raha mijery anazy ve tsy ho anao manokana ve tsy tena mampiseho ve zany hoe tena tsy ataon'le fanjakana lahara-pahamehana mihitsy le resaka fifidianana tsy te hiroso amin'ny fifidianana ity fanjakana ity raha tarafina am'izay resaka hoe fampitahana amin'ny resa-bola izay io fitondrana io tonga eo tsy fitondrana hitondra soa ho an'ny vahoaka hangalatsy hanao ny daniny kibo ny atongavany eo io fitondrana io ambarako amintsika manamaso i ary manenty manasofona koa i ary mandreany raha ary volanitsika iaby zao fa ina moa ilazanana ny teny gasy ny maladi mentaly areti-tsaina mety marary saina mihitsy koa aza fa tsy arety saina zay mifahalalako ny zavatra ataon'ny fitondrana molona marary saina reo ary zay mamparary saina azy zay tokony ho haitsika ihany koa zany hoe inona no tokony ho haintsika hivolanatsika an'ireo sy ny zavatra tokony hambaratsika azy ireo fa raha ninonino raha hokotaba ambaratsika eto ho tany saitsika eto samy hafa eto ho vozaka avaotsika kanefa moa nanambaran'izay resaka zay ianao na zahay eny any lavitra-any mahita zavatra avoakany hoe conseil des ministres salam'izao de avoaka tsara fa tena jereonareo tsara fa any amin'ny poste clé ny fampianarana zany moa efa potehina tanteraka mihitsy de alefa any amin'ny présidence ny vola iabiaby io vola io hoe tena laniny taondreo sa tsy laniny raha fahitana azy ane vola io mipopoky mety hosora-bola io ndraindray koa azy za koa manana eritreritra an'izay mety hosora-bola fotsiny izy io na mety tena misy izy io fa mety ho ny atsasany ay no ampiasainy fa raha tena nampiasainy io mba mety ho ny arana hita ny fandrosoana fa matoatsika zany mbola miaina anatin'ny fangirifirina ohatran'izao ary ambaraka amreo fa tena mijaly ane zahay ny alabaka aminay any enina etsy ny laninay 3 millions zany ka eo anatrehan'izay zava-misy zay aiza ary ministeran'ny fitaterana ministeran'ny lalany zany
travaux publics fa raha ny lalana any jerentsika tompo lazy tompoko vava tena mampalahelo tena mampalahelo. Resantsika lavalava mikasika an'izay resaka lalana zay hijanonao anatin'ny resaka politika angapantsika namana lilira farala. Ya ny vondrona Europeanina vonjy fantatsika tsara fa mampirisika ny tokony hisiny ilay hoe fikaonandoham-pirenena mialohan'ny fifidianana zany ahafahana mijery miaraka ny pitsopitsony rehetra mba tena hoe fifidianana madio sy mangarara rekeny rehetra no hisy eto Madagasikara. Hatreto anefa de minitsy manaja an'izany toromarika izany ny mpitondra fanjakana. Ho anao manokana vonjy anao ahoana zany ny fifidianana izay hitranga raha izao hitantsika izao ny fizirizirin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ambarako aminareo marary saina fitondrana ty satria zao tadidinareo tsara le teny hoe zahay tsy mila mpamatsy vola. Taty aoriana anao mila mpamatsy vola ka rehefa mila mpamatsy vola ianao de maneke zavatra tadiavin'ny mpamatsy vola. Ny zavatra tadiavin'ny mpamatsy vola tsotra ataovy ny fifidianana madio. Raha ohatra ianao zany manaiky haka vola mpamatsy vola de tokony hanaraka an'izay te zay tsotra hoe ihany ane le izy inona mahatsotra azy arahanao le izy hoe ataoko madio ary ataovy ny fikanondom-pirenena raha ilaina zany raha vonona anao ataovy zany raha vo tena vonona ianao fa ny tena zava-misy betsaka loatra ny kolikory tsy mangarahara le zavatra tao ao na ny zavatra tao sy ny hitanay reny heninay reny izy menakavy ihany no ao de makary eny tompoko na de nareo menakavy sy ny zanakinareo no mitazona eo raha tianareo iverina ny 2002 de ataotsika 2002 fa ho anay manokana tonga de averiko le tamin'ny fividiana iny vonona ve nareo sa tsy vonona tena vonona zahay inona no paikady ho entinay am'izay zavatra zay tsotra fotsiny mangataka zahay aloha oravana aloha le seny sy ny karazana fa raha ohatra tsy oravana ny seny avilanay eo iny fa ny faharoa ataonay de tsotra zahay rehetrarehetra reo dia tsy maintsy milatsaka any amin'ny biro-pifidianana aloha mitondra telefônina misy kamera zay sisa aloha zany sisa mba azonay atao aloha hatreto zay ny paikady tianay ho atao de ho hiteo indray hoe avadika indray ve le isa tsy avadika zay zany zavatra tiako tenena ka raha ny communautaire rariny sy hintsiny raha ohatra ka miteny izy hoe ataovy madio ny fifidianana io ane le andresanareo teo le momba ny communaly tadiaviny tsasiny tadiaviny ahemitra tadiaviny zao reo koa ane tsy hipetrapetrapotsiny amin'ny resaka fifidianana fa tena manao ny ainy tsy ho zavatra reo amin'ny raha iabiaby ka izay zavatra zay zany kajikajy politika aby io mety eo koa ny resabola marina fa kajikajy politika ny tena bazy n'io zavatra io ka mila mailo aloha tsika ary ho teneniko aminareo namana mpiara-mitolona rehetra zany RMDM sy ny miaradi amin'ny RMDM hoe mila mailo tsika fa tsy ke lalana koa ny ery zalahy reo resantsika ihany koa vaovao politika hafa isan'ny vaovao malaza satria ny sahilasy zao moa zany dia resaka n'izany vaovao malaza vaovao mafana izany vonjy isan'ny vaovao nalaza tamin'ny faraparan'ny taona teo ny fampidirana indray amponja ny malama rehefa nitavy ny tazonina amponja vonjy maika nandritra ny 3 volana mahery tsy mbola nisy fitsarana dia navoaka kely tamin'ny faran'ny taona naverina ny amponja indray akoatra ny malama fantatritsika tsara maro be ireo mbola tazomina ny amponja am'izao isan'ny iraisan'ireo tranga ireo de nyresaka fanehoan-kevitra amin'ny tambajotra tserasera fanehoan-kevitra fampahafantarana vaovao izay manafitohana manohintohina ny mpitondra fanjakana zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao antany anao ihany koa mikasika ny rôle immersia hoe mba ahoana ny fahitanao any hoe marina fa mety tsy misy ny tsy fitovikevitra eo amin'ny mpitondra sy andriamato rôle immersia nefa naizana tsy zany mandeha ny vaovao am'izao fotoana zao fa de marary izy any amponjany de nefa tsy misy ilay fiantrana anana mpitondra na de nisy aza tamin'izany fotoana ny fampanantenana ny amin'ny hoe tsy anagadra ny ireo mpifanandrina ara-politika zany anefa ny zava-misy am'izao fotoana zao gadraina ireo maneho hevitra gadraina tsy antrana ihany koa ireo izay fahita fa manana tsy salama any amponja am'izao fotoana zao manahoana ny mety fahitanao fanehoan-kevitra ao mikasika an'izay zavatra zay hoy izy ny tenindreo matetika miaraha miasa amin'ny mpitandro filaminana ianareo ianareo ny vahoaka no miaraka aminay hanambarany olon-dratsy sahia manambarany olon-dratsy fa ho raisinay ho tsy ambaratelo ny momba anareo sehtsero zao ny zavatra ambarako fa maninona malama no niditra tsy ho avoakany malama ao akory fa miteny fotsiny hoe raha ny antony heno aloha nambarany de momba ny resaka nisy nitondra fitaovam-piadena nataony vazaha aminay zany de raisiko tahaka ny malama ny olona marobe manambara aminareo hoe misy olona ne atsy ambadika ato hoe manday zavatra manahaka an'izao hoe
tsy iny zavatra cause iny zany no entinareo, tsy ilay cause iny no entiny fanjakana zany fa le resaka hoe ty olona ty nanao zao tsy mety efa vototra tamin'izany izy ekeko zany zavatra zany, mety nisy resaka hafa koa natao taty ambadika taty fa za zany tena mametraka eto hoe responsabilité sans faute fiteny azy amin'ny terme juridique zany hoe gadra nefa tsy nanao heloka le olona mampalahelo zany ary zany na de tsy mitovy-hevitra aza ny olona de zao tadidy koa ny teniny ngay Rajoelina président Rajoelina hoe zaho tsy anagadra ny olona tsy mitovy-hevitra ny atao hoe demokrasia ny afaka maneho hevitra ny olony fa za kosa poro manaiky aho raha ohatra ka le olona miteniteny fahatany ary tsy olana zany mety mamoroporona fahatany manely tsako azonao gadrana zany fa raha ohatra kosa moa zaho eto hanambara ny raha tsy vita rehetra ny raha tsy vita hoa fa tsy hoe ny raha tsy vita ny raha tsy vita ny ty fitondrana ty de ino raha misy avoaka atsika zany ny video hoe io ny zavatra anambaranao hogadrainao hoe nefa raha anambaranao zany tsy tokony hogadrainao zany fa tokony ahatonganao andao ary famboariko ohatra zao za fa nanantena hoe hividy tobile gasikara hatram'izao na rétroviseur tsy hita ao anatin'izay zavatra zay ka hoy za hoe gaga be am'izay ary mampalahelo ny namana Roly Mercia za hoa tsy anamarina sao de milaza ny olona hoe manamarina an'ireo olona gadra reo tsy manamarina ary tsy anameloko an'izany olona zany ohatra ny anikongo ary resaka kely eto fa nomenareo momba ny malama de te resaka momba ny ikongo tsy haiko ny marina any na diso any fa ny resaka momba ny hoe fivarotan-jaza zany raha sina resaka tena zavapady eto Madagasikara fa ny tantara de manambara fa ny olona resy anady no namidy ho atao andevo ary ny olona tsy nahaloatrosa no voatery tsy maintsy alaina ny fananany ao trano na maka ny zanany izy ho amidy zany hoe tsy volonten'le olona zany hamarotra ny zanany fa ankehitriny kosa raha ohatra ka zany tena ataontsika hoe zava-misy noho ny fahatrana na marotanao an'le zaza henoko ary hoe raha hetsy ny vidiny tsy haiko hoe mbola miady varotra sa tsy miady varotra aloha raha ohatra ka tsy haiko na misy resaka adivarotra na tsy misy resaka adivarotra tsy haiko fa na ray hetsy io na ray tapitrisa io na ray lavitrisa io de tsy haiko tompoko fa de tena mampalahelina ontsa amina amy resaka an'izany aza hoe zany ve ny tena fiainan'olombelona tsy misy maha-olombelona tsony ane zany teny marina ianao ary tsy hainao tsony zany zava-misy am'izao fiainana zao fa de isorako ny président Ravalomanana nanambara ary zay moa zany tena zava-dehibe ho anay mihitsy nanambara andro Ravalomanana hoe ity misahi anareo fa ity ny vanim-potoana farany fa raha ilana aza eo izy de hijotso eny Analakely ary zay teny zay no nahafinaritra anay nahatonga anay maro niakatra avy any hoe ty zahay pare président satria ianao efa décidé zahay koa fa pare kanefa kosa raha ohatra ka haka ny fitondrana eny anarabe atsika de izay koa no mbola hangalan'olony atsika fa aleo atao ampilamihinana tsara ampitoniana tsara le izy ataotsika araky ny voie démocratique zany hoe amin'ny fifidianana tena tsaratsara kokoa fa raha ilaindreo ndray nefa hoe hidinantsika eny Analakely zahay koa fapareka eny tompoko ya miresaka eo moa ianao mitantara an'le hoe misy zavatra anambara de tanteraka tsy tanteraka raha maneho video an'izany ve androany de lasa mampiditra ponjy reny zavatra reny hoy ny te malagasy hoe nitoko fitaka fa ny atao no hita ary tena santionany nge ohatra ny nataon'ilay candidat anankiray ho be ny tanàna teto Antananarivo hoe rehefa niteny ny be ny tanàna anainandre citoyen hoe raha tsy voaroaka ny faky de hoento ary de nataony tokoa ary ny pratika lasa ny batainy le faky de nentina keo fa isika mahita hoe ohatry ny ahoana ny fomba namalina azy sy nanaovana an'ireny zavatra eny entiko ilazana le hoe aiza tokoa ilay fahalalana maneho hevitra araky ny fomba demokratika araky ny resantsika teo ary voatazona ve ilay teny nolazaina hoe tsy anagadra izay olona tsy mitovy hevitra be dehibe ny zavatra nitranga faraparan'ny taona iny nisy resaka maro betsaka moa reo mbola any amponja amin'izao fotoana izao ry Stanley eo ihany koa faraparan'ny taona iny to nisy resaka mamy be koa raha tsy diso be dehibe ny zavatra mitranga fa avalitsika eo ny amin'iny fa isan'ny vaovao malaza ihany koa vonjy ankehitriny ny hoe isy ny fanoloana mpikambana ao anatin'ny gouvernement de ny fantaniana tiako apetraka aminao hoe hitondra vahaolana tokoa ve zany resaka remaniement ndao ataontsika hoe mini taoko anaty fony teny hoe mini remaniement zany izay kasain'ny fanjakana atao raha toy tranonao safa zay zany safa baka timo any zay ny tena dikany de zao hoe milamina miresaka remaniement anao eto zany misy gazety tena novidiko ty gazety ty satria misy soratra ato hoe misy député mapary manohana fametrahana gouvernement tany fisokafana io gazety androany ty nivoaka tadidiko tsara ity lehilahy ity ny teny tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2020
tsy manaiky hisian'izany fa manan'olona anambapary. Za zany mampametra-panontaniana eto hoe rehefa milafiny manahoana de atao zay zavatra zay re satria manko tsara ampahafantarina antsika 5 andro sisa de ataotsika veloma any izy zay any rajoelona zay raika amby 100 andro ny lasa la ty hafa kory firony fa tsisy ipody antsony zany atao hoe tariky zalahy 2009 sur 2018 eny hatramin'ny 2013 ary tsy ipody eo koa président Ravalomanana no andrandraitsika. Izao ny momba ny Remaniema raha ho ahy manokana RMD melaky za zany tsy maika amin'io Remaniema io na fa raha Remaniema ho azy manokana na hiova tao isam-bolana izy hanovany io tsy problème aleo hanovany azy io fa anazy io ka io nefa fitondran'ny olona marary saina aleo anao ambara mazava tsara fitondran'olona marary saina io zay ataonao nefa tsy mandeha amin'ny logika tsony tsika zao za zany samy teny aminareo fa tsy mandeha zavatra normal tsony ny fiainana eto Madagasikara samy manao zay tiany atao ka raha ny Remaniema io resaka resahinao za zany tsy tehiteny aho amin'ny namako amin'ny RMDM na party hafa hoe tsy tsara atsika mitsofotsofoka ao tandremy tsara fa ry zalahy reo tsy moramora tadidinareo moa zavaniseho tamin'ny 73 député misy calcul ataon'ny zalahy ao fa zalahy mitsofotsofoka de aveo de manao kory de manao ana ny afarany ka ity zavatra ty matoa ampidirina ao anao de lazainy koa satria zalahy reo manko tamin'ny 2009 zahainy tsika aneo zinarany tantana tao tadidinao tsara iny tamin'ny 2013 tsy zahainy eny teo efa teo anao 2018 na 2018 ina ny zava-miseho lasa farany gisitra farany mahantra tsika farany potika hiditra koa tsika amin'ny Remaniema manaraka ty de izy no ao de anymy anjara iny de ina ny tena tanjona amizay raha hanao Remaniema ka consensus tena ekeny zao tontolo izao zany mpamatsy vola hoe tena ekena io satria hanomana fividianana zay ndray za manaiky midira afaka midira soa matsara satria tsy homena atsika manko hoe raha amin'ny mandritra ny fotoana iny za kosa tsy teny hoe ataovy 24 mois na 18 mois lava be zany inona tsy ho vita ao anatiny atao hoe 12 mois moa raha tena atao zany tena tokony vita 12 mois fikarakarana fividianana rehetrarehetra ny valin'ny fividianana tokony efa miboaka ao anatin'ny 12 mois za zany manaiky an'izay zavatra zay. Ianao teo ny resaka momba ny sosialy efa natsidika teo ny resaka lalana izay mbola hiverenantsika rehefa aveo fa miresaka ny sosialy isika ajantsika otreo ny resaka politika aloha na manalilira faralahy ny tanisa ireo zava-misy iainany malagasy ankehitriny izay ilana fanarenana maika ny Filoha Ravalomanana nandritra ny lahateny izay nataony teny faravohitra ny alatsinainy lasa teo tao anatin'izany ny fiainan'ny vahoaka mitotongana sy miaratsy ny tsy fandripahalemana izay mirongatra mitombo ny fantrana mitotongana ny lanjan'ny vola malagasy izay ary m'izao fotoana izao efa kely sisany euro iray dia hananika ny 10,000 ariary eo ihany koa ny fahamaroan'ny ankizy tsy miditra ny sekoly ho an'ny faritra melaka manokana satria ianao filohan'ny RMDM melaka manao ahoana ny zava-misy izay iainan'ny mponina any an-toerana any amin'izany faritra izany marina ve ny filazan'ny filohan'ny Senafa efa mipaka any anaty vilan'ny vahoaka ny fandrosoana amin'izao fotoana izao. Tena tsara be zay teboka ray horaisitsika zay tsaroako soa ny matière comptabilité natao tamin'izany de misy resaka zao hoe l'heure de bilan et jugement des comptes raha fa tena vanim-potoana mihitsy ny ty 2023 ty na ho any raha ny andraikitra tokony sahan'ny député aza de manana an'izany izy hoe manao tombana amin'ny politika ampanjakana anisany ataon'ny député zany tena hitsangana anao an'izay hoe député tsy vitany député de karazana hoe vondrona olona raiky napetraky ny olona maromaro fa ity koa zany tokony handray lesona sy hamantatra an'izay ny mbatan'olona raha tena olombalina ianao zany raha tena olona vonina ianao zany fa matetika moa tsy haiko ny olona vonina eto tsy vanina na ny olombalina eto tsy vonina tsy hay tsony zava-misy ka tena normaly ilay fanontaniana zay fa tena tokony manao bilan tsika fa ny fahitako azy tonga de ataoko valy teny tokana zay bilan catastrophique tena bilan tena ratsy ka raha izay sosialy zay no resahanao 5,7 ny kapoaka ny vary tsy haiko hoe mora ve zay ve sa atonontonony sa mbola misy ambonin'izay ihany sosialy no resahanao zay ny lalana fa tsy volaniko fa vozaky fa reraky loatra raha ivola hoe any lalana aminay sa tsisy goudron any raha mandeha any zany ianao tsisy goudron any inona koa no hambarako akoatran'izay iresaka momba tsy fandriam-pahalema satria ao anatin'ny sosialy kosa aloha zay na de somary zay
tsy fandriam-pahalemana tompo de vo tapabolana zay miala tsiny tompo fa tratra ny seny moa tsika vo tapabolana zay a mety henareo mitabazotra serasera sy ny namany any fa nisy paramedy voa tafoka ny dahalo vaky ny lohany rehetrarehetra ray volana talohany iny de nisy paramedy koa tany avaratry manambao fa ty anankiray ty tao atsalova le resakanao vo tamy tapabolana de anankiray tany avaratry manambao zany amy distrikany Maintirano ihany no tafiany olona lasa aby ny rehetrarehetra itsindany mola hoe zazavarira mbo tsy hita angamba am'izao tsy amy teny zao mbola tsy nahazo avao aloha hoe fa hita izy na mbotsy hita fa ny faheniko faraparanto mbola tsy hita le zaza izany zavatra iainan'olona tena mampalahelo ary ontsa zaza resaky tsy te resaka nyty raha ty nefa hoe tsy normal tsika laha tsy miresaka an'izany satria fotoana zao tokony fanaovana inona ny lasa tsy mbola mieritreritra tsika 2024 satria ty 2023 tya eo zany no tena taonany tolom-bahoaka tsy tolom-bahoaka hanao hoetsika igrevy na handrodana na handoro na hamerina ny 2009 fa tena tolom-bahoaka ty satria sady eo ny fahaizanao mifidy fitarianao ny olona ifidy fandraisanao andraikitra ity ny farany dernière ligne droite iny fitenin'ny mpanapolitika azy ka raha miresaka sosialy ianao za matoky fa mbolombolombo ny mahazo ny sasany koa ny mahazo anay fa tsisy video mahazo anay hoanan'izay fa de hoe zao hoe eo tsika mahita azy efa nilozantsika kely moa teo ny lafin'ny politika vontsy fa iverenaka kely misy fanontaniana anankiray tsy arotro Clémence Rarinirina fanontaniana farany amin'ny lafin'ny politika fotsiny ty Andriamatoa Vonjy hoe anisy ny kabary zay nataon'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina tamin'ny farany taona tena tia en'ny hevitra ao hoe nanao any fahitanao azy ny kabary ataon'le zalahy matetiky le Rajoely matetiky tsy miheno azy aho satria resaka adala izy io resaka adala tanteraky satria ny olobe samy olobe zao eo iha mivola raha folo ndrata raha raiky tsy namba nataonao fa entsaky fa empaky fa leo moa zany filazany zay fa leo zany iny kabariny nga Rajoely iny zany a dia fanaovana tsinotsinona vahoaka tena fanaovana tsinotsinona tanteraka raisiko ane mampalahelo ahy miverina kely amy sosialy teo ihany satria mifandray am'izay ihany manko raha anambarany raha ny zavatra anambarany tao manko de tena te hanambara izy fa olona madio ary tena olona mikarakara firenena na izany maheno an'izany hoe tanimbary totofanao zany ane mampivonto fo ny tanimbary totofanao nefa anao zany samy milaza fa anisany ho sombotry Afrika na ranomasome indiana na hanome variny any kafa zany resa zay nao nokazay resaka adala reo olo reo ao tsy jamba tsy mareny ary mandray ny raha resahitsika mety handray la handray mety hiheno la hiheno fa izy tsy mivaky lohan'izany normal zany satria matoana izy sahy hoe volamena mivadika bolongam-by zany tena le zay le nambarako teo hoe hangalatra ny tena ataondreo fitondranareo ao ka ny kabary Rajoely zany kabary tsy tokony hovalia ary tsy kabary tsy tokony asiana resabe satria kabary fa mahazatsy kabary boketra fa mahazatsy ka ny tena zava-dehibe zany satria taona 2023 tsika zao dia hanetanana ny olona hampimana ny olona hoe 2023 taonany tolom-bahoaka sy fandresena tena zava-dehibe zany a no tena tokony hametrahana an'izay am'ireo olona reo hoe ho fanaovam-beloma farany izany hoe Rajoelina sy ny tontolony zany a ity taona ty ka raha miresaka an'izay kabariny zay ianao efa mahazatsy zany tompoko lahy sy tompoko vavy fa mahaentsaky farany amaraparanantsika ndresadresaka Vonjy a ifandresahanao teo ihany le lalana fa tiako araka ndresako teo resantsika lavalava kely izy raha sitraka ao a satria fantatritsika tsara fa isan'ny tena mitarika ny fahasairana ny vahoaka ity resaka faratsy ny lalany ity a tsy afaka lalovantsika fotsiny zava-misy am'izao fotoana zao satria dia potika avokoa ny akamaroany lalam-pirenena eto Madagasikara satsonany am'izany no ohatra raisitsika lalam-pirenena fa 4 fa 5 fa 6 fa 7 fa ny tena ho resantsika ohatra de ny lalam-pirenena faharoa izay fantatritsika tsara am'izao fotoana zao fa manambana ny anao etsika anao fietsiketsehana hitokona ireo mpampiasa ny ireo mpitondra fiarabe moa zany mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa iny no ninona no ny resaka faratsy ny lalana izay miteraka indrindrindrindra loza eny amin'ny lalana satria fa maro be ireo camion fiarabe izay nivadika tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny
ary tsy vitany hoe ny resaka accident ny resaka hoe fivadiana ihany ny atahoran'ireo mpampiasan'ny fiarabe ireo fa eo indrindraindrindra ihany koa ny loza mety hiteraka fahafatesan'olona tena atahoran'izy ireo mafy indrindrindrindra ho an'ireo izay mifamezivezy sy mifamiona any aminatiny zany lalam-pirenena faharoa izany etsy andanin'izany ihany koa nresahanao teo ihany le hoe ny ratsy koa ny lalana amin'ny faritra melaka iny na ny mihazo makany na ny ao anatiny zany faritra izany fa ny tena fanontaniana tiako apetraka hoe voalohany ahoana aloha fahitanao an'izay zava-misy eran'ny Madagasikara zay ny amin'ny resaka faratsy ny lalana sy ny zany mety hoe hiteraka fitokoana be ataon'ny mpitatitra izany ary faharoa inona kosa ny fiatraikan'le faratsy ny lalana ho anareo manokana ao anatin'ny faritra melaka eny ary ny lalana ne tsy azo hoanina tadidinareo zay teny izay misaotra azy ireo aloha fa tsy azo hoanina marina ny lalana nefa tafaratato de milaza fa de hoe navita lalana be ingairay izaho zany misy teny vazaha zay ihany indraindray mba tadidiko ihany le izy oui, ne dispute pas avec un commence avec un imbécile satria mandreraka nanareo mametra-panontaniana zao hoe lalana RN2 RN6 patati tatatata ny RN rehetrarehetra eto Madagasikara rehefa jerena sy Zimbabwe RN 44 moa sisa tsy vita mba vitandry zalahy teo de RN atalam-ba mitana ony de mba io no reharehany lazaiko aminareo avy any Toliara ho zao izao ny zava-misy tena tsy haiko na zavatra efa hitovizany malagasy ray manontolo ve fa ny olona aby hatramin'ny zaza sy olobe na ampelana lehilahy manotosototra ny lalana nandeha avy ato miadry vazo Morondava misy an'izay nandeha tato amin'ny RN misy an'izay tsy didy zany de somary gaga za moa tsy nandeha tany amin'ny RN2 iny tsy manakolazainao nefa manakolazainao noho ny fahitana an'izay zavatra zay fa mitaraina tokoa ny olona io misy lavaka tsy haintsony hoe le lalana ve no misy lavaka sa le lavaka no misy lalana fa de simba de za moa fa tsy zay satria mitovy aminay avao koa ny io RN2 rehefa simba mitovy aminay avao tsy de mahataitsy ay zany fa reo mety ho taitaitra am'izay raha zay zahay fa zatra ny herinandro ane lafa avy ny orana aminay aty mandeha aminay ihany herinandro andala tsy de mahadara firy andro neny tsy hoe manambany neny tamatavy raha mizakan'izay fa tena tehiteny aminareo hoe io lalana resahana io tena potika io zany mariky hoe potika sy mahantra firenena karaha mbola misy ny olona milaza hoe mandroso ny firenena ary tena mandroso tanteraka tsy normal izy zay le nazaka zao maladimantalo tratrany aretsaina sa marary saina sa ino aliene filaza azy amin'ny terme raiky hafa ka raha izay zavatra resahanao zay normal raha hitokona ny camionnaire normal aby zay zavatra ataondreo satria hitokona moa de hanao ino bakeo ho izy valiny ve eto zany de fa lefako zay resaka zay sa hitokona de tonga de tapahana any fotsiny zao de mandritra ny ray volana sa tapabolana asa zay so mba andrasana aminy fa tsy le hoe hitokona de aveo sady tsisy valiny tsy retsony ny toiny ka manao an'izay tsony zao efa tsy zay tsony zany zao zavatra misy ainatsika zao ka raha ny fiatraikany teneninao tompoko lasy tompoko vavy de tsy sotra fotsiny raha ny fiatraikany de zao tsisy fampandrosoana aloha eto tanàna de raha miantso zao ianao tonga afatinareo fa misy an'izao atao hoe miakatra andalo ka ny lalana ane tsisy fa simba be ao amboanareo tsara de avao mipetraka ndraiky tsisy carburant zay de zany foana ny ainan'ny malagasy ary zany ny ainanay any ambany vohitra any tsara ampara aminareo manko zay eto andrenivohitra ny anareo mety jiro mandeha ara-dalàna fa ny anay tsy mandeha tsy mandeha ara-dalàna zao nanao tournage to efa impiry tapaka ny jiro tena hoy izy aho hoe soa ihany sotra n'Andriamanitra lehibe tonga ihany lay 2023 tontolo mamba isarahana izy ty za zany mangataka eto satria miresaka an'izay nareo eto hoe ho anareo mivavaka zany hoe mivavaka izay tahinao ty tandrazanay ty Andriamanitra tsara ataovy ihany mivavaka fa fivavaka marina manova zavatra fa misy ihany koa zany raha ho an'reto fitondrana reto tokony atao inona filaza azy iny atao inona fandroana devoly ty délivrance fao be mihitsy ny filaza azy tokony atao délivrance fao be reo olona reo tsy vitany vavaka na fifadiakanina no atao azy sady fatorana tady ny tanan'izy menakavy aloha fa reraka loatra le malagasy tena reraka zahay mangirifiry zahay mahazo an'iny lalana iny mangirifiry zay zavatra atao tsisy zavatra mahomby daholo tsisy vary tsy misy jiro tsy misy tsisy raha manjary tena tsy manjary leo aho zay tenika zao tohina le fo marary le fo fa fitipitinina ihany sy hodinina ihany ny resaka atao mba tsy ho namandry malama siry karazana ianao zany kanefa nay zany raha efa ilaina ina moa no ilainaka zay ary efa vonao ho any amin'ny analakely
eny tompoko. Mankasitraka Andriamatoa-Vonjy tamin'izay famaliana lasa saina be fotsiny mihainonao manazava eo hoe rehefa latsaka ny orana dia herinandro vita ny lalana ho any aminareo dia zay hoe io zany tena hatrany amin'ny rafitra rehetra mihitsy ilay ataoko hoe fanaovana toky akamoraany raha izay ny azo ilazana azy. Jerengeza ny lalana tantaraintsika teo nefa dia hirairaina ny amin'ny hoe fanaovana autoroute Antananarivo Toamasina ary tena anisan'ny nampalahelo ny filoha Marc Ravalomanana an'ity resaka ity tamin'ny fotoana izay niarahany ny arahaba ny antokotiko Madagasikara rehetra dia niteneniny mihitsy hoe marary ny foko izy mahita an'ilay tanimbarinyolona aty dia efa totofana nefa ilay tetikasa lazaina miainga avy aiza dia tena lasa nitsaiko hoe ny eo tsy vita nefa ny eo tsy voajery tsy voakarakara nefa ny etsy an-dany ny ampanantenaina tsika Clémence Rarinirina mba nidrikina mafy mihitsy ny amin'ny hoe tsy lara-pahamehana ilay téléphérique efa dia nirairaina mihitsy ho ataony efa jerena ny lalana etsy amin'ny zay tany ale rehetra iraka Antananarivo potika dia zay foana ilay ozy aho hoe fa inona ilay tena zava-dehibe dia inona ilay tsy zava-dehibe ary ilay zavatra tenenina koa nefa avy eo toa tenenina mbava fotsiny fa tsy hita ny fanatanterahana azy fa ankasitrahana ianao na izany na tsy izany nanaiky ny vahiny sy niaraka taminay teto zava-dehibe ny fandalovana indrindra ho anareo avy any amin'ny faritra dia mankasitraka ny faneho-kevitra ngezabe avy any amin'ny faritra Melaka ary antenaina fa tsy ho farany ity fa dia mbola betsaka ny arahantsika 2023 raha teo sika amin'izao fotoana izao Clémence Rarinirina. Ya, dia mankasitraka be dehibe anao Vonjy dia manantena fa tsy ho ela dia ho tafaverina eto ianao rehefa ho avy indray ny fotoana hikaranao eto amin'ny eto Antananarivo na izany na tsy izany efa niendrikendrika teny farany ihany ilay teny izay niteneninao teo fa omena iray minitra ianao hitondrana ny teny fisaorana sy ny fanaovam-beloma ihany koa ho an'ny mpijery ny fandaharantsika. Raha ny tena tiako dia tena nanambaran'ny alahelo-poko aho teto nanomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany kanefa moa ny fotoana mandeha ihany. Nomenao iray minitra koa zany dia araratoko avao ilay iray minitra. Zaho lafa tonga eto amin'ny fotoana manaraka satria io ilay nambarako zaho nanomboka azy sy ny santatra azy. Ho tonga ny fotoana hiaraka eto tsika nareo manao dihy tsoroka nareo zany fa zahay manao tsapiky. Ya. Satria ny atony tesotra ihany. Izao fangiry firena mahazo ny malagasy zao tsy ho famendrifendry koa zany tokony atao. Tsy resabe koa zany tokony atao. Fa tena famohazana sy fanairana an'ilay olona. Tsy lesona be itsony lafa ny olo tsy mahay naka lesona hatramin'ny 2009 nandeha aty. Izy ny nakary dia izy nitsofoka nakary sarotra anao ny andresy lahatra azy. Fa matoa ny olona fa marobe no miverina te hipody amin'ny président Ravalomanana. Misy raha manitsy aho, misy raha tsara aho. Ka hoy izaho manambara aminareo, mbo tsy diso mbola tsy tara le fotoana ndao miverena miaraka aminay. Miaraha aminay. Matoa izao tontolo izao mpamatsy vola mbola matoka ny orangahy io. Président Ravalomanana zava-dehibe ny arahany. Ka hoy izaho hoe misaotra betsaka anareo rovavy. Tena faly aho satria zaho no misantatra azy. Tena faly aho mba afaka namoaka ihany zay tokony ho navoaka. Ialako tsiny amin'ny teny mety mavesabesatsy sy mety tsy ho azony olo loatsy. Ary ialako tsiny amin'izay teny mety tsy voalaza safe ino manambaranareo zay hoe fotoana somary amboamboariny ihany le fotoana arakarak'izay fa amin'izay fotoana manarak'izay aho mba hiliba kely amin'izay satria mba efa voateniteny ihany rehetrarehetra. Tsara ihany moa manamarika fa Melaky dia ao anatin'ny province Majunga. Misy distrika 5 zahay ao. Tsara ho an'ny olona zay. Antsalova, Maitrano, Morafeny be, Ambatomainty. Dia izy ny tsy voateny. Misy rehefa 5 mbola tsy voalaza. Besalampy. Mialatsiny tsy hoe Besalampy no haliniko fa feny loatra ny fo zany ao anatin'izay zavatra zay. Tsisy lalana efa andraisana loatra fa lalatany aby tapatapaka efa tsy dia mifandray loatra zany izao amin'ny distrika reo amin'izao andro aviorana zao. Eny tompoko mankasitraka indrindra. Mankasitraka anao misaotra betsaka tamin'ny fivahinananao tao anatin'ny fandarana amin'ny toy ny fandarantsika andray ny vahiny faharoa isika araky ny fanatsitsika tany am-piandohan'ny fandarana ny vahintsika faharoa dia tsy iza fa ry zareo avy amin'ny solidarité syndicale de Madagascar ho raisitsika avy hatrany izy rehefa avy eo aorian'ny fandarantsika ny ity fanadihadiana manaraka ity. Na antsasa karama, na ampahefa karama, na tsy mandray karama mihitsy ny mpiasan'ny sekrena antsiranana nanomboka ny volana septambra 2024 ka hatramin'izao raha nambaran'ireo mpiasa androany. Raha tambatra dia karama 10 volana no mbola tsy noraisin'ireo mpiasa hatramin'ny volana oktobra 2024 lasa teo. Ny karama volana septambra 2024, ny desambra 2024 no nahazo karama zay. Nanomboka janoary ka hatramin'ny me 2024 dia tsy nahazo karama. Fa ny volana jona, jolay, août dia nahazo karama zay.
fa karama antsasa-karama na ampahifa-karama na omena 100 000 ariary fa ny volana septambra oktobra 2024 dia tsy nahazo karama. Zay mahatonga hoe raha tanisaina zay tsy fahazoana karama nanomboka tamin'ny septambra 2024 ka hatramin'ny oktobra nisy elanelana tao nahazo karama dia 10 volana zany tsy nahazo karama ny mpiasan'ny orinasa secret. Miantraika mivantana amin'ny fameloman'ireo mpiasan'ny sekrena ny ankohonany io karama 10 volana tsy mbola voara io hoy ny filohan'ny fikambana ny vadin'ny mpiasan'ny sekrena. 10 volana tompoko ny vadinay tsy nandray karama. Efa mitanika ravikazo zay zao marary, efa mihevoka ravikazo. Ny fanafody efa tsy isy tsony. Ny zanaka efa tsy mianatra tsony, efa betsaka ny voaroka any ampianarana. Satria tsy naloha droit, enina dia any amin'ny fanjakana ary. Eto za dia miteny hoe arina eza loatra ary zay ty. Dia atao ahoana loatra, sa zay efa tsy olombelona, sa zay efa tsy naterak'olombelona, sa zay efa tsy mendrika ny sakafo, efa tsy mendrika ny hotsabona tsony. Vonoana tsy maty zany zay ty. Tsy mbola nisitraka ny fisotroa ronono ara-dalàna ihany koa ireo mpiasan'ny sekrena efa nisotro ronono. Efa elaela moa nivoahana tamin'ny toeram-piasana nanomboka tamin'ny mois de juin 2020 nefa hatramin'izao zany mbola tsy mandeha ara-dalàna zany ny fisotroan-dronono. Maro mihitsy zegny namanay zegny lasa mody mandry tsy fidiny amin'ny aretigny zegny tsy mahazo fitsaboana miankina amin'le hoe mba avana zany mba mahatsiaro mahinakinika antegna zegny na le zanaka ily mba mety mahafaka magnampy zay ihany mbala azonay iankina hatramin'izao fa raha ny amin'ny zay manokana zegny dia tsisy azonay atao mihitsy. Mpiasa mandridina ny 500 moa no miasa ao amin'ity orinasa-mpanjakana mpikojakoja sy mpanamboatra sambo any Antsiranana ity. Araka nefa nentiny namana Clémence Rarinirina talohan'iny fanadiadiana iny dia andray ny vahiny faharoa amin'ity alina ity sika resaka mandidina ny asa sy ny tolona sindikaly no resantsika miaraka amin'ny vahiny faharoa tsy izy akory fa Andriamatoa izay sekretera jenéral lefitry ny valaben'ny firaisan-kina sindikaly eto Madagasikara na ny SSM Solidarité syndicale de Madagascar. Andriamatoa Fama Razafimahazo faly mandray anao tao anaty fandarana ity sahilasao voalohany amin'ny taona 2024 ity izay Andriamatoa sekretera jenéral lefitra. Fifaliana lehibe ihany koa no iara-pananareo sy isaorana anareo amin'izao nanasaranay eto amin'ity sehitry ny fandarana sahi lazao ity. Ngambany tsy vadisoky raha toka mba manararoatra miarahaba noho izao fahatrarana ny taona vaovao 2024 zao ihany koa ho an'ny mpiaino sy mpanaraka rehetra. Ny tompoko santionana amin'ireo olana mahakasika ny asa eto Madagasikara ny zava-misy ainan'ny mpiasan'ny sekrena andresana teo iny santionana satria maro be ireo misedra olana toy ireny ihany koa tsy fandraisana karama sy ny sisa. Ianao ankoatra ny maha sekretera jenéral lefitra ny SSM anao dia filohan'ny syndicat mpiasan'ny Sena ihany koa ianareo ihany koa toa nanana olana tahak'izay teo aloha teo raha tsy diso eo amin'ny firy eo zany ny ankapobeny ireo manana olana toy izany ka mitaraina ao aminareo ao amin'ny SSM ary ahoana ny zonim-piasa manoloana indrindra izany hoe tsy fisitrahana tambin-karama izany. Tena miaina tamakoditra mihitsy ny fahatsapana ny fahoriana sy fijalian'ireo mpiasa malagasy ao amin'ny orinasa sekrena any Antsiranana. Zay tena nahatsapa mihitsy satria ny any anay zany atao hoe tsy fandraisana karama tao anatin'ny volana iray izay. Volana Novambra 2024 nisy fahatarana le izy. Zany ary zay efa tena nangiry firy ary tena tao anatiny atao hoe asa saina sy tepitepy tanteraka. Zao mantsy ny karama raha ny ampiasam-panjakana mambarako tsy mamenatra no miteny sy milaza zany fa fitazonanaina fa tsy fivelomana. Tsy misy mpiasam-panjakana mandray karama isam-bolana ka ilaza hoe matody volana ny karamany. Raha mahafantatra ny sandam-bola malagasy dridridrindry izy tato ato zay sy fiakaran'ny vidim-piainana.
ka raha ny filazana hoe tsy fandraisana karama eo amin'ny mpiasa malagasy de tena iza manokana izay to amin'ny antenimeran-dolona manokana ny aina n'izany zany hoe fahatarana fandraisana karama ary zany maika moa raha mpiasa sekrena manokana zay tao anatiny firy volana tsy nandray karama ary tsy senatra intsony nanaovana n'lay endrika ohatran'ny karazana teloton firy nova mitarena amin'io ao aminay ao amin'ny Valabe amin'ny Firaisankina syndical eto Madagasikara na ny solidarité syndical de Madagasikara nitaraina teo amin'ny fahatarana fahadisom-potoana fandraisana karama ny akamaroany mpiasa malagasy indrindra mpiasa-panjakana tamin'ny faran'ny taona nanomboka volana novambra sy ny desambra 2024 zavatra ny aina n'izany atao anatin'ny asa saina sy ny tepitepy fatratra firy ianao syndicat nitaraina taty amin'ny SSM mikasika an'io zavatra io raha teo amin'ny asa-panjakana aloha de efa tsorina ny tany amin'ny ministera sy ny androm-panjakana fa zany hoe eo am-piainona ary zareo fa samy niandry daholo ny rehetrarehetra hoe anahoana mety hafarany ny any amin'ny tsy miankina moa de reny arahantsika mahafantatry reny hoe tsy ara-dalàna ny eo amin'ny resaka momba ny fitantanana ny fiainan'ny mpiasa amin'ny ankapobeny ny eo fandraisana karama eo amin'ilay karama farany ambany zay mbola mampitabataba mihitsy ny mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina hoe ohatrinona marina le fetra farany amin'le karama farany ambany ndresan'ny namana lira faralato to anatin'ny fanadihadiana iny le resaka hoe tsy fisitrahana karama fa de tsy andany ihany ko isan'ny olana izay isan'ny nampitabatabana nareo le hoe prime be de be ny tsy nisitraka ihany ko mety mampiseho inona zay hoe efa tsy mahavita mandoa prime zay intsony ny fanjakana inona ny tena olana natonga an'izay hoe tsy nahazahoany ny mpiasa an'izay prime zay ho an'ireo izay efa zatra misitraka an'izay ho an'ireo misehatra anatin'ny asa-panjakana ia akoatran'ny mahasekretera général lefitry ny SSM moa araka voalazany Lili teo dia filohan'ny syndicat asa na antoko ny sehatra ny asa amin'ny anteberan-dolona tokoa ny tenako ho an'ny mpiasa ny sena manokana de misy an'ilay tao hoe prime fandrainay izy io isaky farany taona io nomena anarana mihitsy hoe solom-piainako ao anatin'ny statut tsy fiteny mantsiny hoe 13e mois any amin'ny mpiasa-panjakana fa amin'izay prime zay de mena anarana mihitsy izy io hoe solom-piainako ary tsy mahamenatra ny mitaky an'izy io tsy voindray mandeha zay nahazo an'izy io lazaina hoe prime tsy fiady prime tsy fangatake prime tsy fanaovana oataoata be amin'ny fitakina azy fa rehefa mivelona matetika tompoko ny prime dia zo azay rehefa sitrahanao isa-taona ny prime tonga de efa droit acquis zay tamin'iny farany taona iny tokoa be de be ny mpiasa na amin'ny androm-panjakana na ministera tsy nandray an'izany prime zany nisy taratasy mihitsy ara hono tonga taty aminay ny vaovao fa hoe tsy misy vola azo omenan'ny mpiasa afa-tsy ny karama ihany de ny prime zany janony eo izay moa de mifanaraka mihitsy tamin'ny mpitantana atao aminay fa miandry an'izy io zahay atoato fa tsy voaray aloha le izy tamin'iny farany taona inona ny mety mahatonga an'izany mahatonga an'izany de loatsona faharefony vola eo amin'ny mpitapom-bolam-panjakana zay no izy faharefona tsy ilaza hoe tena banga tanteraka na bakoropotra le fanjakana faharefona inona indray mety mahatonga an'izay mbola andalam-panadihadinina ny syndicat amin'izao fotoana zao hoe nisy tsy fahaiza mitantana ve nisy lavatanana nangarina volam-pahoaka ve sa inona ny mahatonga an'izay fa ny azoko lazaina de ny aina atao anatin'ny fangirifirina ny mpiasa-panjakana malagasy amin'ny ankamaroany sa izao no mariako nisy andreo androm-panjakana zay mba iangavikanareo mba tsy sikotra hanonona le izy nahazo an'izany prime zany ary nalo any espèce tana amin'ny toeram-piasana satria narahana ihany le fipetra atao amin'ny trésor zany hoe tsy virenana am'le karama le izy fa de nahitana fomba hafa nalaina le vola de mipena ny espèce tana amin'ireny mpiasa-panjakana reny no manahirana ao anatin'izay
de ohatrany hoe mitady amafy fialonana any amin'ny mpiasam-panjakana samy mpiasam-panjakana le izy ka tsy ao anatin'ny fotom-pisainana syndikalista, tsy ao anatin'ny fotom-pisainana ijoroan'ny SSM mihitsy zany hoe mpiasa samy mpiasa ifanenjika na mpiasa samy mpiasa ifampialina zany zay mahavala be ny firaisan-kina syndikaly an'ity atao hoe SSMD ka eo zany misy an'le hoe traitement égalitaire zay marian'ny lalàna tokony hiatra mihitsy ary tokony hisitrahany mpiasa malagasy rehetrarehetra indrindra misehatra eo amin'ny asa-panjakana. Niverina kely le resaka olan'ny secrène teo iny ohatra efa ela no entsika sy nresahana foana tena ainao manjery fa ankoatran'iny de saika enta amin'ny ainao manjery ihany koa ny fanapara-pahefana niatra amin'ny mpiasa PDB santionany ohatra hoe niaran'izany ny mpiasa ny staty nisy vanim-potoana ny prakitra ra ihany koa de nitapahana ny karama rehefa nitaky ny zony izy ireo te antany hoe ahoana ny fahitanao andreny ary inona avy no andraikitra raisy ny SSM manoloana andreny trangan-javatra samy hafa reny. Zay indrindra le izy zao tsy ny secrène ihany tokoa no tena miaina ao anatin'izany ataontsika hoe antso-jay sy fangiry firiny zany. Akoatra ny secrène voalazanao tao ny staty ny prakitra ra ny croma zay mbola tsisy tokotany mihitsy fa na ny toeram-piasana raha zany zao mbola midy mbola niara nivory tamin'ny Braony SSM mihitsy ny solotenany zareo tamin'ny zoma fa 9 janoary teo tonga tao mihitsy ny mpitarika ny syndicat amin'ny croma zay mpikambana feo ao anatin'ny SSM niavana amin'ny Sophie Trans zay mbola tsy voavahy ihany koa ny olana eo amina resaka karama sy ny tombontso maro isan-karazany tena misy mihitsy zay le atao hoe herisetra herisetra na amin'ny toeram-piasana satria ny karama na de le nambarako tanam-boalohany areo hoe fitazonanaina fa tsy tena hoe fivelomana sy fanatsarana fivelomana na fanaovana fampiasam-bola anatsarana fari-piaina fa tena fitazonanaina de mbola izany ihany koa ny ainana sy ampiainana ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana zao ka tena hitany mihitsy hoe tsy rariny inona no andraikitra ny SSM amin'izay ny andraikitra ny SSM amin'izany andray ohatra fotsiny ary ohatra ny prakitra ra zay sady efa borina fotsiny zao tsy omena le karama le mpitarika syndikazy le mpiasa maromaro ao anatiny mbola rahana vavaratsy ihany koa aboarina ohatrany hoe mpiasa trano tsy mpiasa trano akory ny ratsy tsy misy asa ratsy fa le fandraisana le fanorana tena hitanao mihitsy hoe manimba sy manakenda ary tena managetraka tanteraka ny tolona syndikaly zay atao satria iarahantsika mahafantatra tsara fa tolona syndikaly nitarihan'ny syndicat prakitra ra no niteraka le ministry ny fitsarana nanasazika nanapaka fotsiny zao ny karaman'olona fa amin'olona tsotro zao zany ny tao amin'ny staterana mampatsiaky kely tolona syndikaly mahadio mangarara amina resaka hoe tombontso mifanaraka zay tokony hisitrahan'ny mpiara-miasa za moa tsy de mba manonona loatra le hoe droits et obligation fa aleoko ara le obligation no tononona voalohany zay vao le droit tena misy andraiky te efa naraisy le olona nandritra ny fitoana ny zo tokony hisitrahany de tapenana fotsiny tsy raha ina de rehefa manao fitakina le olona inona ny setrany nalefa aloha le taratasy melo ohatrany hoe fandrahonana foroahana nareo rehefa aveo tokoa noroahana aisy zay contractuel kely reo roanany rehefa tsisy dikany tsompotsoponiko reo ina ny andraikitra ny SSM mamalona zany andraikitra ny SSM mamalona zany de tena nanome tana na ary tena nanory lalana mihitsy hoe oetiny ao anatrea amin'ny fitsarana le raharaha sorana an'Andriamanitra ary sorana mpitsara no tsara mahitsy nahazo rariny mpiasan'ny staty tafaverina amin'ny zareo zao ireny moa ny afarany tezean'ny staty ny ampiny prakitra ra mbola tsy naino zany zay hatramin'ny fivoriana tamin'ny sabotsy hoe miverina amin'ny laony no ve le fandraisana an'le karama ny Sophie Trans koatra zao mbola tsy hainao hatramin'ny fivoriana hatramin'ny azoma hoe nanahoana na nanahoana ary ohatr'izay koa ny croma sy ro maro isan-karazany inona ny andraikitry ny SSM mazava ny andraikitry ny SSM fa tsy misy mialavena
ho amin'ny fitakina am'izany amin'ny fomba rehetra ho arahana mihitsy hoe aiza moa no ahafahana mitaky sy mampiana ary mampisitraka an'izany eo amin'ny mpiasa tsirairay avy zay aran'ny anjo zay satria tena be dehibe le tsiraliny ary zay nitakinay foana ilaina le fifanarahana iresa-pirenena le nankatoava Madagasikara reny am'le fanomezana sedra ny fifampiresahana dialogue social mba hikatsahatsika le paix social, hikatsahatsika ilay filaminana eo amin'ny sedra ny asa mba varavaratsiny na de tena hoe tsy mahavelona sy azo hiala-bolana zany karama mba rehefa mba mitazona aina am'le karama ianao mba milamina io saina io raha saitekatareko fotsiny eo amin'ny Sénat zao de manana an'izay vina zay mihitsy hoe mpiasa ny antenemeran-dolona miasa ao anaty fidonitsaina maharitra. Akoatran'ny antso zay ndresanao teo moa de eo ihany koa ny mpitarika syndicat izay nanaovana fanadihadiana notoriana teny anivon'ny tribinaly tsy rarahiny fanjakana tsony ve Andriamatoa Fama ny syndicat matoa tonga am'izany hoe tsy fanajana ny syndicat zany ny zavatra misy ny syndicat sy ny zo syndical ny zava-misy am'izao fotoan'izao. Ny ainana ary tena tsy ono sa zavatra nanjom-pitarika syndikaly tolona syndikaly no atao navadika ho resaka ohatrany hoe eloka penal no nanenjehana ny hafa raha tsy teny fotsiny afa tsy mipitarika syndicat atao amin'ny syndiper zay namezo ipresy tonga de forona fotsiny zao hoe etraketraka fanakorontanana fanambahan-javatra za tenako manokana esiany SSM tonga nanatrika ny greva zareo teo ny mihitsy atoandro tsisy fitaratra vaky tsisy fanerena mpiasa hoe tsy maintsy mivoaka amin'ny grevy fa resy lahatra ny mpiasa hoe tokony hisitraka n'ity jeudi zay satria izao ny andraikitra teo amin'ny asa efa niraisinay tsy narahiny iny fa ngamba nitany hoe ny tombony fa navadika indray le tolona syndikaly ary zay le afetsena eo anatin'ny fitantanana andrara sy fifandraisan'le mpampiasa sy le manam-pahefana amin'ny toeram-piasana sy ny syndicat le vitakina ataonao akombony tanteraka fa avadika ny resaka anasoketananao le rara de lasa lany andro mamany ny problème ina no mamany ny olona iny ianao fa tsy voadinika le teboka maromaro le takiny le mpiasa zao tsika mitendro zao mbola tsy hita hoe tsy tasotra hoe aiza ry famana an'le olana am'ireny mpiasa maro reny azavatra ohatry zany tena manahirana ary mampasika ny syndicat mihitsy hoe maninona no resaka avinavina ohatran'izany no amalina alay taky syndikaly eny am'ireny toeram-piasana reny syndicat zay mijoro ara-dalàna ary mbola ampatsahivoko eto ara zany hoe fikasana anafoana ny récépissé ny syndicat tao amin'ny mesu presse io foanana tsotro fa nanomeny le récépissé préfecture tonga de hoe ho foanana ndraiky io alohan'izany izy ma tsy nanaiky mihitsy miaraka am'ireo syndicat de base reo entina teo anaty amin'ny fitsarana koa le izy tena azo rariny syndicat. Resaka fanjakana ihany sika Andriamatoa Fama nisy le taratasy nalefanareo tany amin'ny fanjakana anatin'izany ny ministeran'ny asa-panjakana ny ministeran'ny fitantanam-bola ny primature mikasika ny SGAP moa zany ilay hoe statut général des agents publics na ny satin-ankapobeny feny mpiasa-panjakana inona no tena votoatin'le taratasy azotsika ifampizarana ve de nanahoana ihany koa ny akony aiza ho aiza ny toy eny amin'izao fotoana izao. Ny izy iny dia vovolavola tao anatin'ny feonamben'ny mpiasa nikarakaraina SSM tao Antsahamanitra tamin'ny alarobia 30 volana novambra. Misy raha tsy mahadiso avokako kely ngamba le izy fa tsy ho laniko tsenjery daholo miala tsiny izy io le SGAP lazaina teo taorian'le fivorina sy fionana tamin'ny mpiasa tao amin'ny kianja maitso n'Antsahamanitra tamin'ny 30 volana novambra. Statut général des agents publics de l'État izy io de nateraky ny convention internationale numéro 151 sy 154 zay mitaky ny fanovana le statut général zay mbola iany amin'ny mpiasa-panjakana amin'izao fotoana zao
le loi numéro 2003/011 sy ny scanne, zany hoe lay lalàna mifeny ireo mpiasam-panjakana mbola tsy raikitra, zay efa nisy fanavaozana eny taty aorina. Ireo convention anankiroa ireo de mitarika mifanavaozana noho ny statut général io amin'ny ankapobeny. Efa 2 taona na 3 taona latsaka zany zay nefa nanaovana ny colloque ny séminaire-n'izy io nandraisan'ny syndicat anjara. Re technicienne atao ministère-ny asa-panjakana, ny any amin'ny ministère-ny fitsarana, ny avy eo ministère-ny fitantanam-bola sisisa ary syndicat. Vovolavola izy io. Efa varany teo tany amin'ny volana oktobra na novambra tany izy io nandalo ny validation ny syndicat teo mba fitary ministère-ny asa zany. Dia efa nandalo validation tao amin'ny atrehan'ny CSVOP raha le SCAP manokana andresana. Tokony efa andalo am'izay zany izy io ho any amin'ny conseil de gouvernement, conseil de ministre mba ivadika ho volavolan-dalàna projet de loi de hiditra any amin'ny parlementa mba ho dinihana sy andraisana fanapahan-kevitra. Hatramin'izao izy io mirirarira, miantona, tsy mbola mandalo an'izay lalana izoran'izay. To syndicat ampy zay. Mila tanterahany io ary tokony andalo an'izay rafitra rehetrarehetra zay amadiana azo lalàna iainana sy isitrahana. Satria azo lazany forlany andro zany zao le zay. Le efa teo aloha le statut général des fonctionnaires teo aloha rehefa nakatoavy Madagasikara le fifanarahana iraisam-pirenena larana faraiky amin'ny 50% sy 450%. Zay ny anankiray. Eo ihany koa le fitakina ny fankatoavana ny convention 190 convention internationale io ndray miady amin'ny herisetra atao amin'ny mpiasa mihitsy amin'ny ankapobeny. Fahatelo ny fantsina sy fampiarana ny code de prévoyance sociale tena misehatra tsy miankina mahafantatra ny OCPS io tsara. Fahaefatra fampiarana ny karama farany ambany ho 250,000 ariary amin'le sehatra tsy miankina. Tia mirirarira izy io le taratasina lefa io. Fadimy fampitsarana ireo fepetra miarantso zay atao amin'le mpitarika syndikaly le voandresantsika teo. Efa niara zany ny KNAPS, ny JIRAMA, ny SYNDIPERS, ny ao amin'ny greffier, ny state, ny syndicat minna isan-karazany. Fa inona fanendrena an'le point focaux eo anatrehan'ny primature. Izy io ndray resaka fanarahana sy fanaovana tamin'ireo mpiara-mitolona tamin'ny 2018 tamin'ny 73 député raha tadidinareo tsara fa eo ndray tsika aloha. Fa vito fandoavana ara-potoana ny karama-piasam-panjakana mba tsy hiverina intsony le nofo ratsy teo. Fa valo fandoavana ny karama sy ny indemnité samihafa syndicaliste no tapahana. Le prakta rako tratran'io. Fandoavany vola ny deflante amin'ny banky io koa de matetika tsy voaresaka. Nefa tamin'ny androny tany amin'ny taona talohan'ny privatisation deflante amin'ny mpiasa amin'ny banky zay tena mitaraina tamin'izao. Sasany efa maty efa nodimandry, sasany tena ao anatin'ny fangirifirina sy fijaliana tanteraka mbola tsy voarainy zareo ny vola zoany mifanandrify amin'io. Takino io zany. Manaraka famerenana sy fandoavana ny indemnité d'installation complémentaire n'ireo olona andeha hisotro ronono. Resabe koa io. Tsy hoe resabe. Efa nahazahoana gain de cause tany amin'ny tribunal izy io fa mirirarira eo koa. Ary efa misy ny komity manokana zay natsangan'ireo mpiasa-pirenena misotro ronono vita be teto amin'ny firenena mba andoavana ny zoany zareo. Fa raika amin'ny folo fampitomboana ny indemnité mpampianatra sy mpiasa fahasalamana zay tena misehatra mivantana any amin'ny raharaha sosialy. Faharoa ambin'ny folo fampiakarana ho 2 ariary ny indemnité de logement farany ambany sy ny fanotsina ny ordre de route. Fahatelo ambin'ny folo farany fanamorana ireo fombafomba ampidirana ireo secteur informel anatin'ny sehatra ara-dalàna. Io taratasy io nalefa mivantana tamin'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika voaraina izy io de ireo le nitonony lili teo le nandefasana ny filohan'ny teny merandolona, filohan'ny teny meram-pirenena, premier ministre lehibe ny gouvernemanta, ministry fitantaram-bola sy ny teti-bola, ministry ny asa sy fampananana asa, ny asa-panjakana ary lalàna sosialy. Zay le ao anatiny.
ary voavy nandinika an'izy io ndray zay nanamafy an'izy io zay a tafivoriana SSM prôna SSM tamin'ny zoma fahenina volana janoary teo, ary izy ny fanambarana taona satria nomenay fotoana hatrafa 5 volana janoary ny fahefanam-panatanteraka andinika sy amaly anareo. Misy tempoka maromaro zany io ilaina valiana ao anatina zay. Eo avoresako anatin'ny taratasy ihany moa no mikasika ny resaka sehatra tsy miankina Andriamatoa secrétaire général Lefitra, fa ny tiako atongavana hoe nanahoana tokoa le mikasika le 5 sy 2 ho an'ny sehatra tsy miankina. Nisy ny fampanantenana hoe ny fanjakana dia anao izay amenona ny fahatraran'ireo orinasa an'izay karama farany ambany zay ho an'ireo orinasa izay mety tsy mahavita mameno an'izay ka hoe ny volan-kinapsa no entina anaovana ny kajikajy anaovana anatanterana zany tanteraka ve zany sa tsy? De hita moa tsika zany nomboka amin'ity volana janoary ty. Tanteraka ve sa tsy? Ary zay no tonga nenana mafy hoe tsy misy karamamidy zany. Fa rehefa hoe 250,000 ariary 10 sy 4 hetsy karama farany ambary aza etra io. Tsy fanao zany. Aza etra io. Ka hita moa tsika amin'ity volana janoary ty fa nampitandra zay io rehefa nampivandravandra an'io zahay zao. Ny SSM mila zay io. Mbola te hiresaka kely an'le sehatra tsy miankina andresany Clémence Rarinirina teo ihany hoe manokana ho an'ny orinasa fakaba. To hoe efa manomboka hosoloina robot indray ny piasa amin'ny orinasa sasany amin'izao ka vao maika mampirongatra be dia be an'le fahaverezana asa ny efa tsy manana raha teo ara-dalàna ve zany Andriamatoa famy? De efa avy be manokana koa zay Ramatoa Lilira Faralahy. Février Brown SSM tamin'ny zoma fahenina janoary teo ny tonga tao aminay koa ny tatitra fa tonga eto Madagasikara amina orinasa tsy miankina anankiray. Floreal no robot anolo piasa androka piasa amina rivorivony ane zany tonga ny robot roana piasa. Ary zay ny tena mahasarotiny ny syndicaliste sy syndicat amin'izao fotoana zao. Ny tanora tokony hijoro amin'ny sehatry ny asa tsy tafiditra. Ny tanora mitady asa isa-taona ireo miao ireo. Ny olona ao anatin'ny sehatry ny asa izay mba miasa karama anaovana tsotsay. Mba ao anatin'ny sehatry ny asa tanjodomondoza ny fahaverezana asa. Mbola miampy an'izay ty efa iainana tonga ny robot androka piasa aminareo. Rideniana rehefa niderena le ny code de travail amin'ny sehatra tsy miasa sehatra tsy miankina amin'izao fotoana zao tsy mamela mihitsy ny fampiasana robot amin'ireny orinasa reny. Satria izay nametrahana le eto amin'ny firenena hoe anampiana eo amin'le fidavan'le tanora n'le asa hiadina amin'ity fahantrana ity. Inona mbo mety fandrefesantsika ao anatin'ny saina ny loza teraka zany zavatra zany amin'ireo olombelona miasa, amin'ireo olombelona mamelona sy mitazona ny ainy sy mamelona sy mitazona tokatrano sy ny vady aman-janany. Fa de efa iainana izy io, efa tonga tao aminay mihitsy tatitra tamin'ny zoma manaraka akaiky an'io zahay ary ametraka tsara ny adevitra an'io ho amin'ny fanakanana ny fampiarana an'izy io. Rabangona Andriamatoa secrétaire général Lefitra ny resadresakitsika dia olana na ho an'izay olana ny sedrain'ny mpiasam-panjakana, olana ihany koa ny sedrain'ireo mpiasa misehatra tsy miankina raha tarafina amin'ny zavatra ny fampiresahana sy ny zavatra rehetra ny fampizaranao teo manoloana n'izany olana samy hafa izany ianareo anivon'ny SSM manokana mieritreritra natanteraka fivorim-be, fionam-be an'ny mpiasa rehetra na misehatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana raha oviany izy io izavy ireo antsona hanatrika an'izany. Inona ny tena tanjona tianareo kendrena amin'ny fanatanterana an'izany fionam-be na AG zany? Tsy maintsy hanao fionam-be tokoa ny ikarakara fionam-be ny valabe firaisan-kinan'ny syndikaly eto Madagasikara na ny SSM. Eo ampamola volana ny daty zahay sy ny toerana malalaka anatanterana azy. Ao no andraisana ny fanapahan-kevitra entitra
ifanomezana ifampiarana de ifanomezana ary rahana manatanteraka ho am'ty fionatsika androany sy fifampiresantsika androany tya ny tenako mbola tsy afaka manome an'ilay daty satria mbola misy afatra omena an'ireo syndicat fototra isatsehatra zany a ny amin'ny fanangonan-kevitra avy any hoe izao no antony anatanterantsika an'izy io fa hoeninareo a ho amin'ny fanambarana atoato ihany a izay raharaha zay tiantany kely ahako hoe ny efa nisy any ny agezy ny karakaraina tamin'ny fahatelopolo ny volana novambra nyresahanao teo hoe nisy an'reto fekevitra reto nalefa tany amin'ny fanjakana ny verinareo fa hitondra ny fanjakana valiteny a noho ny tsy fisian'le fahafapo tam'ty taratasy zay nalefity ve noho ny tsy fisian'ny fahafapo tao anatin'ilay AG ve sa mety hoe inona ny antony tena hoe anatanterana le AG faharoa indray misy teboka telo amby folo ny tononiko teo ny ray am'ireo mbola tsisy mivaly na iray aza am'ty datin'andro androany ty de ahoana moa nahafahany syndicat mipetraka fotsiny am'izany noho izany de tena tsorona mihitsy fa noho ny tsy fahatomombana anareo no tsy maintsy andraisan'ny mpiasa malagasy zay erim-pamokarany eto amin'ny firenena fekevitra mikasika an'izay mazava arak'izany dia ho fantatra miandalana eny zany pitsopitsony mahakasika ny fandaminana sy ny lamina rehetra ao anatin'izay fionambe eo anivon'ny SSM zay mankasitraka VTV Andriamatoa fama zay tsy ahivina ihany hoe secrétaire général lefitra eo anivon'ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar zava-dehibe ny fampizarana teto na izany naty zany omeko fotoana ihany ianao ray minitra amtinana zay mety fanontaniana tsy voapetraka na misy afatra manokana tao aoriana zay resadresaka rehetra ny fanaovantsika izay zao ny mpiasa malagasy araka nambarako teo de erim-pamokarana eo amin'ny firenena zany erim-pamokarana zany mbo manana vina sy nofinofo hoe miala ao tokantrano tsikitsiky eny an-dalana miramirana anam-piasana ao anatin'ny faravorapona tanteraka vitany asa mody ampitony tsaina indray matory somatsara manao zay ezaka azo atao fomaraina indray ao anatin'ny fitonena sy filamina tsaina tanteraka ho lavitra an'izany ve ny tolona sy ny tanjona ohatratrariny SSM am'izao miady an'izany ny SSM ary mijoro am'izany ny SSM mankasitraka tompoko de zay ihany koa no mamarana ny fandarantsika tamin'ity alina ity na manalilira faralahy ankasitrany anareo rehetra tany tokantrano tany nanaraka tsy tapaka ny fandarana manaraka foana moa zany fandarana sahila zao eto amin'ny MBS anao kokoa kely malohan'ny amezako ny teny farany ho an'ny manalilira faralahy kokoa antsika rehetra izay niona tany amin'ny rentrée politique ny RMDM izay niaraka nakasary tamin'ny sy namanalilira faralahy anaovana kokoa daholo tsika rehetra ary tsy adino ihany koa ireo nangataka kokoa tany amin'iny faritra Andranoro iny manao kokoa antsika rehetra de manaraha tsy tapaka foana ny fandarana sahila zao eto amin'ny MBS isika rehetra veloma tompoko fandarana sahila zao voalohany tamin'ity taona 2020 sy 2021 ty antenaina fa nahitanao sy nahafanao nandray an'izay rehetra nandrasanao indray na izany anao kompatanana manokana ho an'ireo marobe ianareo avy any Dilambato ampitan-dranomasina zay tena miteny aminay fa manaraka ity fandarana ity de tena mankasitraka feno ary dia mihitsy manatentsika fa de ho tao mpandresena tokoa ho antsika rehetra ity taona ity indrindra ho tao mpanavotana ho amin'ny fampandrosoana marina any Madagasikara nosy mararatsika. Mametraka ny mandra-piaona amin'ny fandarana manaraka indray ary tomboky lasy tomboky vavy.